Amin'ny faran'ny volana oktobra no hiditra ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra isika ary mandalo ny vanim-potoana manasara tora kosa na ny intersaison. Mialohan'izay any amin'ny tapatapaky ny volana septambra sy ny voalohan'ny volana oktobra anoany izay manasara taona izay. Tsikatra ihany koa fa dia nafana ny andro nanomboka ny farany herinandro lasa teo ary toy amin'ity herinandro manontolo ity izany niakatra noho izany ny maripana tsy midika akory izany fa tapitra hatreo ny ririnina fa mety mbola hidina ny maripana ao aorianan'ity herinandro ity raha ny tombana azo avy ao anivon'ny sampandraharaha mampafantatra ny toetrandro eny ampandry nomby eny. Ny makasika ny tsy fandriampahalemana tato ato dia tsapa tokoa izay fa dia mirongatra ny tsy fandriampahalemana teto Andrenivohitra efa mandray andraikitra ny polisy-pirenena raha ny fanazavana no entin'ny commissaire Tsaramonina avy ao anivon'ny commissariat central eny Tsaralalàna eny. Maro ny efa voasambotra saingy miantso ny fandraisana andraikitra ny rehetra ny mpitandro ny filaminana alavoraro ny fandriampahalemana eto amintsika. Misy foana zany ny opération tena fatao hoe baiko ny matombotra ny filaminana vahoaka l'état général police-pirenena tsy maintsy anaovana opération ary atreto dia efa manamafy fa misy ny voasambotra raha isan'andro raha ny mpangaro posy ny mpamaky trano ny mpanendaka raha ataoko hoe ny isa folo isan'andro fifaritra n'ireo commissaire dia misy zay zany dia manaprofo fa tena efa misy ny ezaka ataon'ny police-pirenena ary ohatra fotsiny zao hoe ny fanatsarana ny jiro amin'ny atao hoe rokady iny zao dia voto sy herinandro lasa so misy tovovavy mbola tsy ampy taona 40 taona tovolahy mbola tsy ampy taona nitratra mibodobo nangalatra an'ireny batiry ireny efa natao zany fitsarana gadana tamin'olo izy reto tenena anatin'izay dia hoe efa misy ireo ezaka ataon'ny police-pirenena sy ny mpitandro filaminana hafa ny amin'ny sehatra iasany zany ary tena efa maro eto anetana tena efa maro ary tsy mbola nisy teo hoe takitra avy any amin'ny olona tsiraray ataoko hoe nanilingelina ny zoany ka tsy niasa ny police-pirenena raha toko nisy fanikan-dalàna ka natsoina polisy tsy tonga dia tsy nisy zavatra zay fa hiezaka izay ny anena ny délai d'intervention raha atsona avy tany dia tonga amin'ny fotoana ny atsona iny izany moa zany ataoko efa fomba fiasa atoko hoe efa hita mibaribary. Eo ihany koa ny fametrahany amin'ilay olona amin'ilay abrivisy ireny satria efa fantatra zany le mode opératoire amin'ny mpanao ratsy dia amin'ny olona maromaro mitangorona makapusy dia amin'ireny izy manao efa misy polisy en civil amin'ireny misy ihany koa polisy mijoro afaka misambotra avetrany ireny zany nahatonga an'ireny vokatra isan'andro hoe tsy maintsy misy ny olona folo ny voasambotra efa samy manao opération zany arrondissement Valy ny Analakely manao 67 manao ny partie Mahamasina sy ny efa manao ary zay natana an'ireny vokatra misy ny olona voasambotra ireny.